ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao Mika 5:1 ka hatramin'ny 5. Mika 5:1 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao ny voan'ilay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagolany efa nivoahany dia hatrizay. Koa dia hatolony ireny ambara-piavy ny fotoana hiterahany anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandro ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehova Andriamaniny, ka andro fehizay ireny. Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farantany izy, ary izy no fiadanana raha tonga eto amin'ny tantsika ny Asirianina ka miditra ao amin'ny tranobentsika. Dia anangana mpiandry ondry 7 sy mpanapaka 8 isakana azy isika, ary andany ny tany Asirianina misabatra sy tany Nimroda ao an-tanànany ireo, ary izy hamonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanitsika sady manitsaka eto amin'ny faritantsika ireny. Amen. Araka izany ravana dia ny nahaterahan'ny Mesia sy ny toetry ny fanjakany. Izany moa ny eo amin'ny soramandry mamitina izao soratra masina izay noraisina sy novakina tamintsika teo izao, ary andeha ho raisintsika tsirairay avy ny andininy anankidimy hitondrahantsika lesona sy angalana fampianarana avy amin'izao soratra masina izao. Zany hoe fahamarinana 5 zany no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe ao Betlehema no teraka ny Mesia hoy ny mpaminany. Ka ao Betlehema no teraka ny Mesia hoy ny mpaminany. Hitantsika amin'ny andininy voalohany. Raha verina vakina toy izy manao hoe: ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, avy ao aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany, ka dia hatrizay. Eto ravantsika dia mahita fa Mika no maminany, ary izany Mika izany dia tokotokony 570 taona talohan'i Jesosy Kristy no naminany. Any amin'ny toko voalohany izy dia milaza fa tamin'ny fotoana nanjakany Ahaza sy Ezekia mpanjakan'ny Joda no naminany ity Mika ity. Ary ity faminanino amin'ny toko 5 ity dia tena miresaka ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia. Ary tamin'izany fotoana izany dia tena hoe nisy olana teo amin'ny Israely, satria ny Asirianina dia tena nampatahotra azy mafy dia mafy mihitsy. Ary ny vahaolana izay tonga rehefa tena azoina ny tantara tsy tonga tamin'io fotoana io akory, fa faminaniana nambaran'i Isaia hanomezana fanantenana ho an'i Joda, fa faminaniana izay ho tanteraka 570 taona teoriana dia ny amin'ny Mesia zany. Izay ambarany hoe ao Betlehema izy no teraka. Rehefa jerevana moa ny tantarany nahaterahan'i Jesosy tamin'ireo magy izay avy any antsinanana nahita ny kintana, dia tao Betlehema ny teraka ny Mesia. Ary be dehibe ny faminaniana manambarany izany hoe ao Betlehema no teraka ny Mesia. Izany hoe ilay tena voaositra hanavitra ny Israely, andrasan'izy ireo fatratra io, ary nefa dia ao Betlehema no teraka. Ilay Betlehema dia ambarany hoe tanàna kely, tsy ampahafiriny tanàna rehetra ao Joda akory izy, tsy ampahafiriny. Kanefa dia izao ao no nofidian'Andriamanitra ahaterahany izany mpamonjy izany. Ary rehefa tena jerevana ary ny tantara aty amin'ny testamenta vaovao, ny nahaterahan'ny Mesia dia tena tao Betlehema mihitsy, ary tsy vitan'izany fa tany an-tranon'omby ihany koa. Tany an-tranon'omby midika izany fa misafidy ny toerana farany kely Andriamanitra anehoana ny famirapiratany sy ny voninahiny. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany eo amin'ny fiainantsika kory havana? Natoinona fahakelezanao, natoinona mahatsinitsinina anao, dia tady teo fa tsy manakana an'Andriamanitra mihitsy izany hiditra sy toetra ary onona ao anatinao. Na dia ny tranon'omby aza azony nipetrahana sy nidirana, angamba ny fonao mety efa lotika maimbo ny karazana fankahalana sy ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, dia mieritreritra ianao hoe tsy mendrika andray an'izany Jesosy zany intsony
manamelo tena ny amin'ny faharatsiana sy ny fahotana mamisavisan'ny fahadalantsika amin'n'tian'io tia ny vaovao mafalo anao de izao hoe tsy olana amin'Andriamanitra ny toe-panahinao sy ny toe-ponao fa rehefa vonina ianao andray azy de afaka niditra ao izy hampamirapiratra amin'ny voninahiny ary zay fanetretena lehibe zay mihitsy ny fanetretena an'Andriamanitra izay ny fanetretena an'Andriamanitra izay ataony tonga mamirapiratra ho dioviny ho amasininy raha manaiky ianao andray azy sokafo ny fonao ry havana hidiran'ilay mpanjaka ny voninahitra de ho hitanao zany atao hoe fiainana sy fiadanana zany ny famarinana faharoa izay hitantsika koa de izao hoe atolotra ny fahavalon'ny Israely ambara-pahateraky ny Mesia atolotra ny fahavalon'ny Israely mandra-pahateraky ny Mesia hitantsika amin'ny andininy faharoa zany ko de atolony ireno ambara-piavin'ny fotoana hiterahan'izay anankiray hiteraka ary zay sisa amin'ny rahalahiny de hiverina mba amin'ny zanak'Israely zany hoe mandra-pahatonga ny Mesia io aloha de efa mila miomana ianareo fa ho atolotra ho an'ny fahavalo ianareo zany hoe tena ho ampahorian'ny fahavalon'ny Israely mandra-pahatonga ny fotoana atongavany io Mesia io de tena hiatrika karazana fahoriana sy zavatra samihafa ary rehefa jerevana moa ry havana ny tantaran'ny Jiosy tantaran'ny Israely de tena hoe nisy fahababona nisy fotoana be deaibe izay tena hoe nanjakan'ny fahavalo izany atao hoe Jiosy izany ary de tena tanteraka tokoa rehefa aminanina mandra-pahatonga ny fahatanterahany ateraky ny vehivavy io de antsiza fa i Maria no ambara am'izany ilay vehivavy izay novidin'Andriamanitra dia i Maria ary dia ho atolotra ny fahavalon'ny Israely ambara-pahatonga ny fahaterahany io zany hoe mandra-pahatonga an'io zany de ho atolotra ny fahavalony izy ary hiparitaka aloha ny Jiosy zay ny ambarany amin'le andininy amin'le tapany faharoa amin'le andininy faharoa ny sisa amin'ny rahalahy izy de hiverina ambaniny zanak'Israely zany hoe miparitaka any izy fa rehefa tonga ny fotoana zay aterahany io zazy io de le sisa hiverina zany hiverina zay zany vao hiverina am'izay ry zareo fa mbola hiparitaka ho atolotra ny fahavalo hielipatrana ro zareo zany inona ny lesona azontsika tsoahana avy am'izany efa izany mihitsy ry havana ny faminaniana zay fanambaran'Andriamanitra raha mbola tsy tonga eo amin'ny fiainan'ny olona Jesosy Kristy raha mbola tsy teraka ao am-pony izany Jesosy Kristy izany de mbola ny fahavalo aloha ny mbola manjaka azy mbola anjakan'ny aizina ny fiainany mbola ho azon'ny fahavalo izy fa tsisy fanafahana zany mihitsy ivelan'i Jesosy Kristy ao am' Jesosy reriany misy ny fanafahana angamba tena hoe voafatotra ianao voageja ianao ataony zao karazam-pahotana sy faharatsiana rehetrarehetra zao taingimbozana asan'ny devoly asan'ny satana zany izay anolorana ny olona ambara-pahatonga ny Mesia rehefa tonga amin'ny fiainanao Jesosy Kristy ka tena omenao ny toerana mahampanjaka azy mahamesia azy eo am'izany fiainanao zany de ho hitanao fa ho resy tosika ny fahavalo andeny satana ary tsy ajanonao izy satria tsisy aizina mandresy ny fahazavana izany mihitsy rehefa tonga Jesosy Kristy de zaho zy avy mba manany fiainana sady ananany be deaibe mba aizina ianareo fa iny fa efa mazava kosa ianareo ao amin'ny tompo ankehitriny ao am' Jesosy Kristy rery any no misy ny tena fahazavana ao am' Jesosy Kristy rery any no misy ny tena fanafahana ny olona inona moa ty fahavalo io ty fa tsy ny fahotana ve mbola kejain'ny fahotana ny olona amandra-pahatonga an' Jesosy Kristy izay amodika sy andevina izany fahotana izany ary zany no asa mpamonjena zay nataony teo ambony azy fijaliana izany nahatongavany ka isika de mino isan'andro ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy ary mandray izany famelan-keloka zany isan'andro noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka raisoary Jesosy ho teraka ao anatin'ny fonao ampidira ao anatin'ny fiainanao tanteraka izy ary omeo azy ny toerana mahampanjaka eo am'izany fiainanao zany de ho hitanao fa ho resy tosika ny fahavalo hiverina amin'ny laon'ny daholindray ny zavatra rehetra ny fahatelo izay hitantsika de zao hoe lehibe hatrany amin'ny farany tany ny Mesia ary andro ny ondriny amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe hatrany amin'ny farany tany ny Mesia ary andro ny ondriny amin'ny hery sy ny voninahitra hitantsika amin'ny andininy fahatelo raha vakina tozy manao hoe ary hitsangana izy andro ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehova Andriamanina ka andro fe izay reny fa izao de ho lehibe hatrany amin'ny farany tany izy
fa minaninany amin'i jesosy kristy moa ry havana satria jesosy kristy ilay mesia izay zanak'andriamanitra tonga nofo ary rehefa jerevana ny asa-pamonjena zay nataony jesosy teo amin'ny israely a dia tena izany mihitsy na aneo hery sy voninahitryandriamanitra izy tamin'ny asa mahagagaritra zay nataony na ny maty aza natsangany ny jamba na hirany ozy ilay jamba tamin'ny fariseo hoe tsy mbola nisy ankampanosy izy nahavita hoe nampahiratra olona hatrany akibondreniny zany tsy fantatro nampanoty izy na tsy fahazavatra ray lohany fantatro jamba taloha fa mahiratra azo ao ny mofo dimy sy ny azan-drandro no meno an'ny olona tsy omby dimy arivo ary mbola nisy ambony 70 sy bika azy ny tafio-drivotra zay nasafotofoto na teny indraimbava fotsiny tena angina ny tsahatra ka ny aiky mihitsy ny mpianatra hoe tsy mbola nisy tahaka ity izany ilay herin'ny mesia zany ny voninahiny zany nasehoany miariary zany ary io mesia io dia lehibe ozy hatrany amin'ny farany tany lehibe hatrany amin'ny farany tany ny lazan'izany jesosy kristy izany rehefa jerevana tokoa ny zava-misy na tamin'izany fotoana zany na hatramin'izao andro ankehitriny izao a dia mahavariana 3 taona monja no ny asa izany mesia zany a nataony aneo ny asany teo mampahabe maso zany nefa 2 fotoana ty aoriana aza dia mbola olona amina miliara no mbola mankafy azy manaraka azy ary mbola mametraka azy ho ambony zany ny lazany zany eratany miparitaka maneran-tany ary tena tanteraka mihitsy lehibe hatrany amin'ny farany tany ozy ny mesia dia jerevo ane reny olo malaza rehetra reny misy ny 2 croix misy karazana tatoazy samy hafa reny mitika hoe misy trasin'ilay mesia lay jesosy kristy tolo na hatrany amin'ny olona farany malaza azy satria nahoana efa zay ny faminaniana fa lehibe hatrany amin'ny farany tany ity mesia ity inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany lehibe ny andriamanitsika ry havana manomboka teo amin'ny jesosy kristy no fiandohan'ny taona aotra ary raha toka 2024 ny 2024 dia satria nisy ilay taona aotra tao izay nahatiarahan'ny mesia ary tsy ho afaka kosehana anatin'ny tantaram-piainana izao tontolo izao fa nanomboka teo amin'ny mesia niova ovan'ny mpotoana vaovao izao tontolo izao niova calendrier vaovao izao tontolo izao ary na iza maro be ny fiangonana mitsangana maneo ny heriny sy ny voninahitra zany atao hoe jesosy kristy zany eo amin'ny fiainanao teaneo ny heriny sy ny voninahiny koa izy teaneo ny fahalebiazana izy fa tsy eo amin'izao tontolo izao ihany no anehoany an'izany heriny sy ny fahalebiazana eo amin'ny fiainanao mihitsy koa izy teaneo an'izany ary te hampitsahatra ny tafio-drivotra izay misamboaravoara ao anatin'ny fotsika izy te hanafaka atsika amin'ny zavatra izay mamatotra atsika izy ary te hampiseho ny mahandriamanitra mahery azy izy eo amin'ny fiainantsika meteza meteza anaiky asany meteza anaiky toerany fa tsisy fatiantoka mihitsy zany manaradian'i jesosy zany fa tena mahita ny heriny sy ny famirapiratany voninahiny ary ny fahatsarany izay rehetra tena mialoka aminy ary haiko hoe lehibe nao andriamanitra lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra tena malaza zany jesosy kristy zany ary isika koa dia mankalaza azy manambara azy mampahafantatra amin'izao tontolo izao fa lehibe io jesosy kristy izay vavahantsika io ary asehony eo amin'ny fiainantsika izany ny fahaefatra ny mesia ny fiadanana ho an'ny israely ny mesia ny fiadanana ho an'ny israely hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra zany ary izy no fiadanana izy raha tonga eto amin'ny tantsika ny asirianina ka miditra ao amin'ny tranobentsika dia nangana mpiandro ny 7 sy mpanapaka 8 isakana azy isika izy no fiadanana tsy manana n'izany fiadanana zany ny israely mitaitaina lava eo anatrehandreo fahavalo izay mety ho avy anao fairano andoro amodika anababo hamono sy hitondra azy ireo hiparitaka hiala amin'ny taniny nefa tena sarobidy amin'izy ireo mihitsy ny hipetraka ao amin'io tany io tsy manam-piadanana fa mitebiteby lava ary zay mihitsy no antony atongavany mesia hitondra n'izany fiadanana zany no antony atongavany ary rehefa mahita tokoa an' jesosy kristy ao amin'ny testamenta vaovao rehefa tonga izy dia izay mihitsy izy ilay andrinany fiadanana hoy ny ambarany Isaia ampaminany rehefa nipotra tamin'ny mpianana izy dia izy manao hoe fiadanana ho anareo naveriny indroa zany taorina nitsakanany tamin'ny maty izy ilay mpitondra ny fiadanana mpitondra ny fitsaharana ao amin'izay toerana rehetra andalovany inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany angamba mety nitaitainy ianao mety tsy manana fiadanam-po tsy mahita fifaliana sy tsirony amin'ny fisinao sy amin'ny fiainanao mihitsy jesosy ny tsy ampy amin'ny olona ry havana ary tsy azo ny avy amin'ny filana sy ny rehaka izao fiainana izao
ny sakafo sy ny voyage tsy izany no azahoana ny tena fiadanana fa raha tena mitady ny tena fiadanana dia misy ilay andrindra ny fiadanana dia jesosy kristy no anarany. Ka ho anao izay mitady ny fiadanan-tsoa amin'izao fiainana izao, mandeha makatsy makarisy makaroa mikorana ary koa milalao, tsy mety mahita ianao fa jesosy ao ihany ny tena misy ny fiadanana. Ka zay tena mahita an' jesosy rery ihany no afaka hitan'izany atao hoe fiadanam-po zany, zay fiadanam-po tsy voafaritry ny zava-misy ainany manodidina fa na marary ary izy, na any am-ponja ary izy, na inona tsy fananany, entiny mankalaza ny krismasy, entiny mankalaza ny noely, entiny miaina isan'andro, anana fiadanam-po izy satria jesosy kristy mihitsy ilay fiadanana no mitoetra ao anatiny. Raha tsy mbola tsapanao zany, raiso jesosy ho tompo sy mpanapaka ny fiainanao, hiditra ao amin'ny fiainanao dia ho hitanao marina ilay fiadanana aritra mandrakizay. Ary ny farany, amonjy ny Israely amin'ny fahavalony ny Mesia, amonjy ny Israely amin'ny fahavalony ny Mesia, hitantsika amin'ny andininy fahadimy farany zany. Ary andany ny tany Asiriana amin'ny sabatra sy ny tany Nimrôda ao an-tanànany ireo, ka izy amonjy amin'ny Asiriana raha tonga amin'ny tantsika sady manitsaka eto amin'ny faritantsika ireny. Eto dia mahita hoe ilay izy dia ilehibe anambarana ilay Mesia io. Zany hoe ny Mesia no amonjy antsika raha mitady anitsaka ny tantsika ireo, raha mitady aka ny tantsika ireo, raha mitady hampahory antsika na hanafika antsika ireo, ho laniny amin'ny sabatra ozy, ho laniny amin'ny sabatra ireo. Zany hoe ho aripany, ho aringany, izy no amonjy antsika, izy no famonjena ho antsika. Ary zany no tena mahatonga ny Israely sy ny Jiosy tena miandrandra mafy ny fahatongavan'io Mesia io, tena miandrandra mafy ny fahatongavan'ny Mesia izy, ary tena zavatra ara-baky teny ohatr'izany mihitsy no andrasany, zavatra ara-baky teny ohatr'izany mihitsy no andrasany. Kanefa rehefa tonga jesosy kristy dia hoy ny anjely tamin'i Josefa hoe ny zanaka izay ateraka ao aminao izy, ateraka i Maria izy, dia izao ataonao hoe jesosy, fa izy no amonjy ny olona amin'ny fahotana, ilay fahotana mihitsy anie ny tena fahavalo lehibe indrindra izay mitady anitsaka ao anatin'ny olona ao ka nomen'Andriamanitra ny zanany amonjy sy anafaka ny olona ao anatiny zany. Fahavalo lehibe indrindra eo amin'ny fiainany zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Jesosy ry havana, jesosy ny mpamonjy, ary zany no dika ny anarana hoe mpamonjy. Aza avela andalo fotsiny aminao ny krismasy raha tsy mahazo anjara amin'izany famonjeny zany ianao. Ninninna ady, ninninna famatorana, ninninna fahazaran-dratsy miazona anao dia ataovy tsapanao, ataovy fantatrao, ataovy hitany masonao hoe mandresy aho satria manana an' jesosy kristy ilay mandany ny fahavaloko amin'ny sabatra, manana an' jesosy kristy ilay mamonja eo an-tanan'ny Asiriana dia ny fahavalo zany. Ny devoly no mitady azona ny olona, ny devoly no mitady hitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana, ny devoly no manandevy ny olona amin'ny fahotany. Fa jesosy kristy tompo tonga mba hanafaka azy ao anatin'izany. Ka ahoana ny fomba hanafahany azy? Tamin'ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Rehefa mibanjina ny fahafatesany jesosy teo ambony hazo fijaliana ny olona, ka mino fa maty niaraka tamin'i jesosy teo koa ny fahotany, afaka mandray izany fanafahana sy famelan-keloka izany izy no ny amin'ny finoana ny asa-pamonjena izay nataon'i jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary isan'andro dia afaka mino izany sika, andraisantsika ny famonjena izay anjarantsika. Fa tonga ny zanako ilay tady sy amonjy ny very, izasy ianao ao anatin'izany. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao hoe ao Betlehema no teraka ny Mesia. Tsy misafidy toerana ambony Andriamanitra hidirana, fa ianao mihitsy, ianao ny tiany hanehoana ny voninahiny. Raha manaiky ianao hanokatra ny fonao hanjakan'ilay Mesia. Ny faharoa, atolotra ny fahavalon'ny Israely mandra-pahateraky ny Mesia. Azagaga ry havana raha toka mbola manjaka sy miasa ao anatin'ny fiainantsika ny fahavalo, sao dia mbola tsy tena an Jesosy ny fiainantsika, sao dia mbola tsy tena manjaka amin'ny fiainantsika Jesosy, sao dia mbola tsy tena miditra ao le Mesia, mbola mety hoe mandeha mpahazarana fotsiny amin'ity anio ity. Tena atolory an Jesosy tanteraka ny fiainanao, ampidiro anatin'ny fiainanao izy dia ho hitanao fa ho rava ny fahavalo. Fahatelo, lehibe hatrany amin'ny farany tany ny Mesia, iandro ny ondriny amin'ny hery sy ny voninahitra izy. Izany ny fanjakany Mesia zany, fanjakana misy hery, fanjakana hanehoan'ny voninahitra Andriamanitra, ary fanjakana lehibe tsy azo ampiororona. Ary fanjakana io tsy eto an-tany ihany, fa any an-danitra mihitsy koa. Ka niza manaraka azy,
afaka ny ahita izany amin'ny fiainana izy ary hoentiny any amin'izany fanjakana mandrakizay zany dia le tena fanjakany. Fa ny fahaefatra, ny Mesia no fiadanana ho an'ny Israely. Raha matsiaro mitebiteby lava ianao, tsy manam-pitsaharana, feno alahelo sy feno tahotra amin'ity an'io tia, ampidiro Jesosy fa izy le fiadanana. Fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana, izany nambaran'ny anjely tamin'ny mpiandrondry rehefa nanambara izy ny fahaterahan'ny Mesia. Ary ny farany amonjy ny Israely amin'ny fahavalo ny Mesia. Be ny fahavalontsika ry havana. Ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, izany efa naharesy izao tontolo izao Jesosy. Ny tena fahavalo voalohany indrindra dia tsy ny fahantrana, fa ny tena fahavalo voalohany indrindra dia ny fahotana. Ary izany no antony nahatongavan'i Jesosy. Te hanafaka antsika amin'ny fahotana izy. Te hanafaka anao amin'ny zavatra mamatotra anao izy. Ary izany tokony mahasoantsika. Fa raha tsy azontsika izany, dia lasa ohatrany hoe nandeha krismasy ihany, na tsy aro ny fahatongavan'ny Mesia ihany, saingy tsy niaina ilay tena fanafahana nentiny akory, fa nankalaza izany tamin'ny zavatra hafa fotsiny angambany. Anio ary mitaonanao Jesosy, raiso izy hiditra ao amin'ny fiainanao, dia ho hitanao ilay voninahitra, ho hitanao ny fahatsarany rehetra. Santionany ihany ireo, fa mbola marobe no azo ambara ny amin'izany Mesia zany. Andeha hivavaka isika. Raha io misaotra anao izay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, izay famonjena ho an'izao tontolo izao. Efa tonga ao anay tokoa ny famonjena, ary tsy afaka nilaza intsony izay hoe mbola tsy nandre. Amin'ity an'io ity, manokatra ny fona izay. Midira Jesosy, manjaka ao anatinay. Ianao no ilainay, hanoritory sy hanapatapaka ny gadra rehetra sy ny famatorana anatin'ny fiainanay, ary hitondra ilay tena fiadanana sy fitsarana izay tadiavinay etsero io. Midira Jesosy, manjaka ao anatinay rehetra. Arazavela isy hiala maina mankalaza izao no elo izao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sangatahana ny vavakay. Amen.